Tompolasy tompoavy de mitondra ny araba isa tokantrano amin'izao fotoana izao. Ifantoka ny zava-mitranga tamin'ny sabotsy 27 ny volana jolay teny amin'ny biolirika izay saika nanan-tanterahana ny fiaonam-be ho amin'ny fanavotam-pirenena ny ady hevitra izay ho resahantsika amin'izao. Amin'ny ankapobeny dia fahasambaraka sy henatra ary tahotra amin'ny mpitondra fanjakana ny zavatra mitranga tamin'ny fanapahan-kevitra no raisin'izy ireo tamin'ny sabotsy teo. Fanapahan-kevitra niainga avy amin'ny tsy fitovian'ny fandraisana amin'izay tokony andraikitra raisin'izany fanjakana izany. Satria moa ny arahan'ny rehetra nahita ny amin'ny hoe efa nanambara ny préfet de police ho an'Antananarivo renivohitra fa malalaka ny fanehoan-kevitra saingy tsy mivoaka ao anatin'izany toeran'izany. Maraina iny sabotsy dia ny fanohitra ny fanapahan-kevitra no raisina raha ohatra ka nametraka mpitandro ny filaminana niaro ary ny kendriny tsy hidiran'ireo mpitolona ho an'ny fanavotam-pirenena ao amin'izany toeran'izany indray ny tompon'andraikitra misahana ny filaminana. Fanontaniana mipetraka dia hoe iza ny nanome baiko, avy aiza ny baiko ary tsindry tahaka ny ahoana no nahatonga an'izany ady hevitra izany. Tsaroana manko ny ohatra ny raisin'ny préfet ny amin'ny fankalazana ny 20 taona ny antokotiko Madagasikara sy ny hetsika ihany koa nataony tao amin'ny Live Hotel ary ny teny Ambohipo ho malalaka. Dika izany fa izay endriky ny fahalalan'ny fanehoan-kevitra anatina toerana manokana izay no toe-tsaina nitondrany izany tompon'andraikitra lehibe ho an'ny fanomezan-dalana eto Antananarivo renivohitra izany. Antson-javatra inona no mety nampatahotra an'izay mpanome baiko sy izay mety ho tsindry politika tany ambadika rehetra tany? Satria ve noho n'ilay hangezan'ilay ady hevitra nokasaina ho resahana tamin'ny sabotsy 27 volana jolay teo hamafiaonam-be ny fanavotam-pirenena azy dia tsy maintsy nisy tahotra politika tany ambadika tany. Ny atao manko hoe fanavotam-pirenena dia anarana miseho ary resahana rehefa misy ny olana diavin'ny firenena. Iarahan'ny rehetra nalala tamin'ny fitantanana ny repoblika voalohany, faharoa, fahatelo ary fahefatra tapany voalohany teo. De miseho zany anarana fanavotam-pirenena izany satria misy fahoriana lalipaka, misy tsy fanajana ny lalàna, misy fanampenam-bava ary misy fizaram-baovao tsy ara-drariny, tsy ara-dalàna mipaka makany amin'ireo izay tokony handray izany. Ka mety ho tahotra ve ny amin'ny halehibehan'izany hetsika izany ny fitondram-panjakana ka nametraka ny fepetra sakana samihafa tsy ahafahan'ny rehetra maneho hevitra. Eo anatrehan'ny sary maneran-tany sy ny endriky ny demokrasia amina firenena ray anefa iny fihetsika iny dia azo lazaina fa mitory amin'izay fahamenarana sy fahafahambaraka izany. Ny antony tsotra dia arovan'ny lalàna sy ny lalam-panorenana ny fanehoan-kevitra sy ny fahazonana ny vaovao ary ny fahafahana mivory ho an'ireo rehetra izay manao izany. Kanefa ny toky sy antoka izay efa nentin'ireo mpikarakara dia ny aminy hoe hitoetra amin'izany toerana izany hanao faka-kevitra fotsiny ihany. Raha raisina izany dia hoe azo atao manao faka-kevitra amin'ny lafiny rehetra tahaka ny fomba any amin'ny tany demokratika. Fa ilaina koa nefa ny fijoroan'ny mpanomatra sy ny fahafahan'ny rehetra maneho hevitra satria manana ny andraikiny eo anatrehan'ny fanaraha-maso ny fiainan'ny firenena ny mpanomatra ary manana ny andraikiny ihany koa amin'izay hoe équilibre de pouvoir izany. Ny lalàna no miresaka an'izany. Ka raha manao fitokanana sy manao fitsidihana ny fitondram-panjakana, milaza fa tena miasa ary manao izay ezaka rehetra, fa misy andaniny nefa ny mpanomatra mahita ny tsy fahombiazan'izany dia anjaran'ny vahoaka ny mioty an'izay fahazom-baovao sy heveriny fa tokony raisina na ho an'ny mpitondra na ho an'ny mpanohitra. Izao zava-misy izao dia mandevina tanteraka ny demokrasia, indrindra moa misy fikasana hisambotra ho an'ny mpitarika ny RMDM dia Pasteur Edouard Tsaramy. Indrindra ihany koa moa misy ny fomba nisamborana izay tahakan'ireny jiolahy na olona any anatin'ireny kilalao film kidnapping ireny tamin'ny sekretera jeneraly ny antokotiko Madagasikara Andriamasinao Rina sy Andriamatoa Jean-Claude Rakotondrina izay mpandrindra nasionaly. Mbola nampiseho endrika sary ratsy ho an'ny fitondram-panjakana izany ary tsy nametraka ny toeran'izy ireo eo anatrehan'ny demokrasia ho tsara aty Afrika seran'izao tontolo izao. Mihembotra arak'izany. Fa ity fahalalana sy ity
fa neo-kevitra ary zo isam-batan'olona ity no karoany rehetra am'izao fotoana izao. Nalevonaizy zany satria ireo telo nrambarantsika ireo de finosin'ilay teny lehibe hoe demokrasia. Fa am'ty indray mitoraka ty kosa de apetraka ny fanontaniana, nalevonaiza ny demokrasia? Ary iza no matahotra ny hipoirany zany endriky ny demokrasia zany ka tsy ahafahana mampiasa sy manetsika azy amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Ny fanjakana de mbola mahazaka an'izao zava-misy zao satria izy no fanjakana mikirakira an'ireo fahefana rehetra sy mikirakira an'ireo olom-panjakana ary hatramin'ireo volam-panjakana. Fa ho an'izay tsy afaka misitraka izany ary tsy mahita an'izany amin'ny alalan'ny tombotsoany makany anivon'ireo vahoaka sy ireo isam-batan'olona tokony hisitraka an'izany satria nampindrana fahefana ho an'ny manam-pahefana ankehitriny, nanome an'izany fahefana zany ihany koa any mpitondra ankehitriny de tsy mba afaka misitraka izany. Raha ohatra ka migalabona tsara ireo nampindramina fahefana, ny tompo-pahefana kosa nampindrana fahefana de afadiran'ovana manitra tsy afa miteny, tsy afa mandeha, sahirana de sahirana ankehitriny ary natsaka anaty antsana mangitsokitsoka. Zay ny endriky ny fanontaniana napetratsika ny amin'ny hoe nalevonaiza ny demokrasia? Ka mba ahafahan'ny olom-pirenena ny fikambanana ny syndikany antoko politika sy ireo rehetrarehetra zay manan-kambara amin'ity firenena ity mba hijoro sy hiteny. Mikasika ny sabotsy teo de efa manomboka mifono vahoaka malagasy ary manala izay tahotra zay ary miditra tsikelikely any amin'ny fahasahina. Raha nambarany mpitarika anivon'ny mpanohatra tamin'ny valandresako an'ny mpanao gazety io maraina io teny amin'ny QG Belera de mbola hitohy ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena. Tsy lefitra izy ireo ary handroso hatrany raha tsy tratra ny tanjona de ny hanavotana ny firenena sy ny tanindrazana malagasy sy Madagasikara. Zany zava-misy, zany malaza, manome fotoana antsika indray mifandana manaraka, makasitraka tompolahy, makatelona tompoko vavy.